Alléluia. 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 Manonona ny fiadanan'i Jesosy anapaka amintsika rehetra fiadanana mamirapiratra. Eo amin'ny vonany no tononona amintsika rehetra mpanaraka ny pejy. Tononoko aminao ny fanasitrana, ny tononoko aminao ny fanafahany, tononoko aminao ny globalité an'ilay antsoina hoe fiadanana, dia tsy inona izany fa ny filazantsara. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy ozy ny soratra masina. Dikan'izay dia hoe isika rehetra izay manokatra ny fotsika ho amin'ny filazantsara dia manana ny accès ao anatin'ny antsoina hoe fiadanany ilay no tononoko teo mifanonona isika fiadanana fampianaran'i Jesosy Kristy izany. Dia izay no entiko fampidirana hitafana ny sitrapon'Andriamanitra indray anio. Androantsika dia resaka anohy ny tontolon'ny fipetraky ny lafiny kirakira ara-bola eo anivon'ny fiangonana. Tamin'ny farany toetsika dia nanindry sy nanamafy fa tsy misy resaka salut famonjena, tsy misy fanavotam-panahy ao anatin'ny resa-bola. Izay no nazavaintsika tamin'ny farany teo ary nopotserintsika sy notsindrintsika ara-tsoratra masina tao anatin'izany hoe ny vola dia mijanona ho mamoana tsy marina azahoana sakaiza. Ny vola dia moyen entina mikirakira sy entina mandrindra système famokarana, fampihodinana zavatra rehetra izay tokony ahodina sy ny zavatra rehetra izay tokony hovokarina, hosahanina ao anatin'ny toeram-pivoriana, ao anatin'ny toeram-piangonana. Dia manana anjara betsaka amin'izany ny lafiny ara-bola. Anohy isika anio ny fanampanazavana mikasika an'ity resa-bola ity eo anivon'ny fiangonana. Fa androany isika dia iresaka bebe kokoa ary anindry ny toe-po manoloana ny fihetsehan'ny lafim-bola, lafiny ara-bola eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, ao amin'ny atin'ny tontolo-panompoana an'Andriamanitra. Zay zany no resahantsika anio hoe ny toe-poko ny toe-ponao isika mpino. Raha miresaka an'izay hoe isika mpino izay, isika dia mpino ihany koa hatramin'ny pastora sy ny bisopy sy ny koenina sy ny mpitarika fiangonana rehetra araka ny titra izay isalorany avy. Samy mpino daholo fa tsy misy hoe ity inona, ity tsy inona, ity dia mpino fa ity kosa dia izao sy izao. Jesosy Kristy no inontsika, isika rehetra dia mpino. Zany hoe raha miresaka toe-po izay ho resahantsika eto isika anio toe-pon'ny mpino, dia miresaka toe-pon'ny mpitarika ary miresaka toe-pon'ny mpiangona, ireo mpino ao anatin'ny fiangonana. Alleluia. Sotranao Jesosy Kristy fa tsara ianao ary ny fahatsaraanao no mbola ahafahanay mifampita sy mifanafatra ato anatin'ity tambajotra ity, mifampahery amin'ny alalan'ny herin'ny filazantsara. Mankasitraka betsaka Jesosy Kristy ny fanavotana no entinao teo amin'ny hazo fijaliana. Anio dia miandrandra betsaka anao hanambara ny sitraponao indray ato anatin'ny fotoana izay iresahanay izany sitraponao izany, mibitsihany amponay manokafa ny fisainanay sy ny fieritreretanay, ahafahanay ho tanolonaka handray ny zava-panahy avy aminao. Ny aja sy ny dera dia ho an'ny ray tsy toy irery ihany ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay manambara ny fanambarana rehetra. Amen. Alléluia. Toe-po manoloana ny lafiny ara-bola ao am-piangonana. Asa raha tadidinareo fa nisy fotoantsika efa niresaka ny rakotra, hoe ny rakotra dia manatsikafina ny toe-pon'ny mpino. Alleluia. Fa mifanakaiky amin'izay thème izay ihany koa ny zavatra mambarantsika anio hoe ny vola izay rehetra mety ho avadika vola. Tsy inona izany fa ny opération gâteau, ny opération lasopy, ny fandoavana karatra mahampandray, ny resaka dîme,
ny voka DIB ny cotisation sampana lehilahy lehibe ny cotisation sampana vehivavy lehibe sy ny sisa rehetra izay rehetra afaka omby vadika ho vola izany ao am-piangonana dia manakaiky an'izay ihany koa na mahalaza an'izay thème fandresantsika izay ihany koa hoe manatsikafina ny toe-potsika tsirairay ihany koa ny lafiny ara-bola ao am-piangonana. Mazava ny thème andresantsika farany teto fa ny vola tsy misy resaka salut, tsy misy vie éternelle ao anatin'izany, tsy misy famonjena fanahin'olona, fa mijanona ho mamona tsy marina. Izao anefa ny bokin'ny Timoty voalohany toko fahenina andininy fafolo aitsika rehetra ny vola ny fototry ny ratsy rehetra ireo fatrapitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany ho amin'ny alahelobe. Lay alahelobe attention fa manindrona ny tenany ho amin'ny fahafatesana. Zay le izy raha kasy isika miresaka. Dikan'izay dia mila izany isika manana ositra avy amin'Andriamanitra tsy toa afahantsika mahony tena amin'ny alalan'ny izay ositra omen'Andriamanitra tsy toantsika izay hoentintsika miatrika ny esprit mamona. Averiko tsara hoe mila isika mpanompon'Andriamanitra isika mpino. Raha miresaka mpino ao dia y compris mpanompo ny ositra avy amin'i Jesosy Kristy fa tsy misy afa-tsy ny ositry ny filazon-tsara ny vokatry ny fanahy fahononantena Galatiana toko 5 avy amin'i Jesosy Kristy ihany no afahantsika manana échappatoire tsy misy afa-tsy ny ositry ny filazon-tsara ny ositra avy amin'i Jesosy Kristy ny fanahiny ray tsy toy ihany averiko tsara no échappatoire afahantsika tsy ho voasaringotry ny toko sy andininy ilay nivakitsika teo 1 Timothée 6:10 hoe mba tsy ho voavily isika ho fatrapitady harena ho voavily hiala amin'ny finoana vokatr'ilay position an'ny mamona tafiditra ao anaty fiangonana. Amin'izay tsika tsy manindrona ny tenantsika ho amin'ny fahafatesana. Ny zavatra misy matsy ry havana dia izao. Ny mpitondra fivavahana sortant ana théologie izy na tsy sortant tamina théologie fa mety ihany koa izy pasteur tamina fiangonana zandry no nanositra azy namoaka anazy ho mpitandrina na mety ihany koa izy manana bagage amin'ny resaka leadership manana bagage amin'ny lafiny fitantanana sy ny sisa rehetra fa endrena amin'ny maha olona fa raha vao tsy ao ilay ositra avy amin'Andriamanitra tahaka an'izay ihany koa io misy mpino tonga mivavaka ao amin'ny toeram-piangonana anankiray mandray anjara amin'ny zavatra tokony handraisana anjara be da be ao anatin'ny fiangonana anankiray izy fa tsy manana n'ilay relation satria ilay relation amin'Andriamanitra tsy toa io no miteraka hafanana afahan'ilay ositra mitsonika amin'ny tenan'ilay mpino anankiray. Amen. Raha vao tsy ao izay tuyau zay hoe mipetraka ny fifandraisany amin'Andriamanitra dia Andriamanitra mahita fity amin'ilay mpino dia mampidina ny ositra dia voasaringotry io 1 Timothée 6:10 io foana isika raha lasa ranabavy. Ary ny zavatra misy ho iaho dia mahagaga fa sortant ana théologie olona mba mendrika ihany eo anivon'ny fiarahamonina ilay mpino tahaka an'izao sy tahaka an'izao kanefa tsy ilay image ny filazon-tsara no lasa fiainam-panahin'ilay mpino ao anatin'ilay fiangonana satria ity resaka mamona ity dia misy esprit matanjaka be mihitsy. Zay no nahatonga Jesosy Kristy nanambara hoe tsy mahay manompo tompo roa isika, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona isika. Ary tamin'ny fanazavantsika farany dia
nanindry tsara isika hoe satria Andriamanitra dia tsy to amin'ny mahatsitohan'Andriamanitra dia mampietry ny herin'ny mamona izy ao anatin'ny organisation sy ny système zay ho fampandrosoana ao anatin'ny fiombonam-bavaka. Zay ny mahatsitohany tsy to. Dia ny mamona izay satana personifié, misy ny sarin'ny kaisara, misy ny sarin'ny lehilahy nota no aetrin'Andriamanitra ary zay image zay tian'Andriamanitra hipetraka ao anatin'ny toeram-pivoriana anankiray, tian'Andriamanitra hipetraka ao anatin'ny fiangonana anankiray. Oro anefa ny zavatra misy dia tsy izay kisary sy etaetapon'Andriamanitra izay, fa ny zavatra misy dia mamona no manjaka sy mandravarava ao anatin'ny toeram-piangonana maro amin'izao vanim-potoana ifampizarantsika izao na ny marimarina kokoa amin'izao vanim-potoana farany izao. Dia manapatra manao ny ataony mamona, lasa tia kely ny mpino, lasa tia vola i pastora, lasa tsy ao intsony ny fitantanana ny ara-panahan'ny fiangonana sy ny fametrahana ny herin'ny filazantsara ao anatin'ilay fiangonana, fa lasa focalisé amin'ny mamona ny toriteny, lasa focalisé amin'ny mamona ny zavatra rehetra ary ny balance dia entre ny mamona sy ny circonstance misy. Dia ny zavatra rehetra izay tokony hiodina sy tokony hipetraka araky ny herin'ny filazantsara dia tsy maintsy mandalo amin'ilay balance mamona daholo. Dia izay zavatra izay efa ao anatin'ilay faribolany 1 Timothée 6:10 hoe voavily izany hoe efa ao anatin'ilay mpino, lay esprit fatrapitady, misy fikendrena, misy objectif, misy intérêt, dia miala misitaka amin'ny finoana ilay mpino, misitaka amin'ilay herin'ny filazantsara ary manindrona ny tenany ho amin'ny fahafatesana. Tsy vao izao amin'izao vanim-potoana ifampizarantsika sy resantsika izao ihany no nisy ny fibolisarana, mibolisatra ao amin'ny tempoly manoloana ny herin'ny mamona. Fantatsika ny tantaran'i Solomona mpanjaka, rehefa tonga tao amin'ny Solomona mpanjaka ny talenta volafotsy sy volamena endrika mamona 900 ny isany. Kodeksa izany zavatra resahako anao zany. Fantatsika ihany koa ny tantara. Eli mpisorona. Samuela voalohany toko 2 manomboka any amin'ny 9:1 any. Eli mpisorona any amin'ny Samuela voalohany antsika dia misy ny tantarany Ana nahazo zaza tamin'ny fampirafesana rehefa nitahin'Andriamanitra tao anatin'izay, misy hevitra ara-panahy ihany koa tian'Andriamanitra hampitana ao anatin'izany rehetrarehetra. Dia teraka i Samuela mpaminany fa nisy mpisorona tamin'izany vanim-potoana izany Eli ary nananjanaka izay pampahory ratsy fanahy, ny fanatitra izay entina ho fisoronana dia akepoko reto zanaky ny fanatitra izay tokony handeha amin'ny antsipriany ho fisoronana tamin'izany vanim-potoana izany araky ny boky Samuela voalohany toko 2 dia nakepoky ny zanaky ny mpisorona Eli mpisorona tamin'ny vanim-potoanany, ary ny baiboly dia nanoritsoritra sy nanindrinindry tsara mihitsy ny amin'ny ara-tsim-panahany ankohonany mpisorona tamin'izany vanim-potoana izany. Ilazana amintsika fa hoe rehefa tafiditra ao anatin'ny assemblée io esprit mampiviry io esprit fatrapitady io esprit misy gotsy io harena io dia mandavo. Ary zany no zavatra misy any anaty assemblée be da be misy ankehitr'io. Asan'ny apôstôly toko 5 Ananias sy Safira, église primitive rehefa natanjaka be ny fiombonam-bavaka, ny firaisan-tsainan'ny mpino mba ho iray ihany izy rehetra
hoy ny filazantsara tahakanao iray amiko izy Jesosy Kristy fampianarana no nomena dia nisy an'izay image préfiguration zay asan'ny apôstôly toko 15 dia nisy an'ilay esprit mampivily io mamona tao amin'ny anany asy safira dia aitsika ihany koa ny tantara fa io la conclusion an'ny 1 Timothée 6:10 hoe nanindrona ny tenany ho amin'ny fahafatesana maty Ananiasy Safira. Ny mahafinaritra amin'ity asan'ny apôstôly toko 15 ity dia ilay unité, izany hoe ilay unité ambara eto dia tahaka an'ilay hoe ankohonana. Za zao manana ankohonana, manana vady, manan-janaka anankiroa, dia ao anatin'ny ankohonana ifampisasahana daholy ny desera, ny vary, ny rano amin'ny dosy, ny fiara hitambarana, ny telefona misy fotoana mifampindrana crédit sy ny sisa rehetra, zany hoe izay le hoe iombonana ny fananana rehetra. Milaza dimension spirituelle zany. Fa raha apetrakitsika ny fanontaniana hoe io misy fiangonana, ankohonana, io misy pastora, vadin'ny pastora, ny mpino, hitambarana ny tomobila, hitambarana ny iraisana ny iombonana ny fananana rehetra. Fa saingy tsy izay raha izay côté izay no hitondratsika azy no zavatra misy, fa misy an'ilay esprit mampivily. Ny pino dia par rapport amin'ny harenany. Luka 21 no andatsahany rakotra ohatra izay. Raha mamaky an'i Luka 21 sika dia misy an'ilay tantaran'ilay vehivavy nanano tena Jesosy Kristy mipetraka teo pitany teo akaiky ny fanatazan-drakitra dia natsikaritra Jesosy Kristy ary nideran'ilay vehivavy mpanano tena satria tsy par rapport amin'ny harena no nandrotsahany fanatitra. Fa ny mpanan-karena sy ny mpanambola izay nanao fanatitra kosa dia par rapport amin'ny harena no androtsahany ny abetsahany ny fanatitra ataony. Dia teo isika ny resaka hoe iombonana ny fananana rehetra. Zany zavatra rehetrarehetra izany dia tanisaina amintsika. Afahantsika maka position hoe atraizany dimension spirituelle tokony ho ananatsika sy ny fahononan-tena tokony ho atao anatsika, velona atao anatsika manoloana an'ity esprit mampivily mamona ity. Ary raha miteny ny filazantsara asan'ny apôstôly toko 15 hoe iombona ny fananany rehetra, aiza ho aiza ny position an'ny pastora, ny vadin'ny pastora, isika mpino, dimension spirituelle sarotra be ny manompo an Jesosy Kristy. Ary zany ny message ampitaitsika nantenako mizara zao dia mametram-panontaniana. Ety sady tery ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Dia conclusion an'izany zavatra rehetra ambarantsika izany, Malakia 3:10, mandroba an'Andriamanitra. Amin'inona no androbantsika an'Andriamanitra? Dia miverina amin'ilay Samuela voalohany toko 2 teo isika, ny mpisorona, ny ankohonan'ny mpisorona, ny ankohonan'ny pastora. Tsy ao ilay esprit tokony ahafehan'ilay mamona, fa ilay esprit mampivily indray no midirize, mitarika ny mpino sy ny mpitondra fivavahana ho amin'ny fitiavana araka ny fikendren'ny tsirairay avy izay voavoly any am-pony any. Mandroba Manitra, Malakia toko 13. Tsy mora ry havana ny balance entre an'Andriamanitra, entre ny filazantsara manoloana ny herin'ny mamona. Ary anisan'ny zavatra tena mandavy sy manjera, anisan'ny zavatra mandavy sy manjera mpanompon'Andriamanitra be da be mihitsy mpino ity resabola ity eo anivon'ny fiangonana. Ny afatra zany an'io dia hoe tandremo ny toe-potsika. Ny toe-potsika dia mila manome image ny herin'ny filazantsara foana. Ny toe-potsika dia mila manome sary velona n'ilay sitrapon'Andriamanitra ty anatintsika foana, satria izay tsy maintsy velona
natiora aty anatintsika dia izay no mipetraka ao anatin'ny assemblée ka mampanaiky ny mamoana ho moyen ao anatin'ny antsoina hoe fampiodinana ny système arak'ilay zavatra efa niresantsika farany teo resaka relation fraternelle ny relation sociale ao anatin'izany ny resaka asasoa sy ny fifanampiana rehetra mba ahafahan'ny mpino manana stabilité ary ahafahan'ny image ny filazantsara ny tsara ny filazantsara marina ao amin'ilay assemblée sy ao amin'ilay fiangonana fa misy fanahin'Andriamanitra marina mipetraka sy miasa ao amin'ny tontolo fiarahana manompo anankiray. Amen. Tsy mora ry havana. Ary eo no tsy maintsy anoloratiana tsy maintsy anolorantsika tena foana amin'Andriamanitra tsotoa tsy maintsy anekentsika foana ny heran'ny filazontsara. Amin'izay fotoana izay dia nan'Andriamanitra no apetrakintsika aloha fa tsy ny fikendrentsika no mahazo toerana ka manosika antsika amin'izay but izay manosika antsika amin'izay kajy izay ka mahatonga antsika hivily amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra ka mahatonga antsika anindrona ny tenantsika ho amin'ny fahafatesana. Amen. Tsy ratsy ny resabola fa rehefa tafiditra ao anatin'ny assemblée ny resabola dia izao ny zavatra tokony ho tsapantsika sy ho voaray antsika hoe dikan'izay dia misy plasiny satana misy plasina Andriamanitra anankiray dia tsy izay zany fa Dieu de Mamona, satana personnifié, antikrista personnifié tafiditra ao anatin'ny assemblée. Ora nefa Andriamanitra tsy tona nanome antsika fanamahery fa tsy fanahosa izay tokony ifehezantsika ny esprit antikristy io ary tokony hoe ahafahantsika mampiseho an'ilay autorité an'Andriamanitra tsy toa atao anatintsika amin'ny fietsehana rehetra, amin'ny fibaikona rehetra, mampanaiky an'io esprit antikristy io ny zavatra rehetra miara-miasa ho amin'izay dia ny zavatra mampanahelo dia voavily ny akamaroantsika ary tonga lasa manaonao foana amin'ny asa fanompoana sy lasa manao izay mampalahelo ny fanamasina. Alléluia. Toepo mahony tena zava-dehibe raha lasa ranabavy averiko indray hoe ny toepo mahony tena mila mahery, mila mijoro tsara amin'izay toepo izay sika ao anatin'ny finoana sy ny herin'ny filazantsara mipetraka sy miorina any anatintsika izay isika vao afaka mampiteny sy mampiaina Andriamanitra no mampiaina fa isika no élément ikoriana n'ilay fampiainana mampiaina ny herin'ny filazantsara eo anivon'ny fiombonam-bavaka anankiray ao anatin'ny assemblée anankiray. Raha vao tsy izay dia ny zavatra misy eto Madagasikara hitanareo resaka mpanao politika reny businessman charlatan sy ny sisa rehetra ireny izay mihitsy le kisary fa déguisé fotsiny hoe pastora, mpino, mpiandry, dekona, mpanala devoly, apôtra sy ny sisa rehetra dia miantso anto Jesosy fotsiny hay Jesosy hafa le izy Jesosy Mamona. Alléluia. Zay nazo nizaraina fa mino fa misy zavatra voaray antsika ao anatin'izay. Tandremo ny toepo. Ny Mamona dia tsy misy resaka salut, tsy misy resaka famonjena avy amin'ny alalan'ny Mamona fa asan'Andriamanitra madidio izay. Fa mitaky toepo sy ositra avy amin'Andriamanitra mahery vaika sy à la hauteur ny herin'ny filazantsara ny mpino
ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa, izay mpitondra fivavahana, izay vao afaka se mélanger sy afaka mampiasa ny sainy ao anatin'ny hoe fitantanana sy fisahanana ny tontolo ara-bola ao anatin'ny assemblée anankiray. Sinon zany ny antondreny pastora mpinam-bola am-piangonana sy trésorier mitsoaka miaraka amin'ny caisse-mpiangonana, trésorier mitsoaka miaraka amin'ny caisse-mpiangonana, ny président ny sady témoignage ny partage, président ny promotion amina mpianatra ho mpandray fanasan'ny tompo dia amin'ny farantaona misy an'ilay vola voangina sy ny ohatran'izany manao didiantsy sy ny zavatra ohatran'izany satria tsy ao ilay ositr'Andriamanitra fa saina be fotsiny no entina ikendrena hoe vitako mikarakara an'io vitako no misahana an'io zay ny zavatra voalohany. Faharoa ary ny tena pira dia miaraka amin'ilay fikendren'ny Satana sy efa objectif an'ny Satana amin'ny alalan'ny fampiasany an'ilay olona izay efa misy élément mamona à côté eo dikan'izay dia réuni tsara mihitsy ny zavatra rehetra ilain'ny Satana hoentiny mandava olona ao anatin'ny assemblée. Rahasoantsika rehetra tianao Jesosy Kristy amanaraka indray veloma tompoko. Misaotra Jesosy any amin'ny zavatra voazara sy ny voambara teto mampianara anay hanana toe-po mifamatotra feno amin'ny herin'ny filazantsara ahafahanay misahana ny tontolon'ny mamona eo amin'ny asa mpanomponay, ahafahanay mahay ny manome ihany koa, ahafahanay mahay mahony tena ao anatin'ny fampiasanay ny risa-bola eo amin'ny asa mpanompona andavanandro. Niaja sy ny tera dia anao irery ihany ianao ny tombo-kasehan'ny zavatra voazara rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny anafatra farako antsika farany dia mahaiza manana discernement. Rehefa hitanao fa mpitondra fivavahana tsy alehany sy mpihinam-bola am-piangonana ilay eo amin'ny assemblée na misy foito foana ny resaka trésorerie ao amin'ilay fiangonana dia aza manao rakitra, aza miparticiper amin'ny resaka mamona satria lasa complice ianao lasa toy ny hoe misitraka sy mankasitraka miara mihinana amin'ilay olona ianao satria efa fantatrao zao fa olona mpangalatra ilay mitazona ny tontolo ara-bola dia ianao mbola mandoa écolage, mandoa cotisation ihany fa izay tokony alohanao eo ao dia andana mamanga ny kambody mamanga ny manano tena, ndana ireny omeo omeo ny mahantra eny an-dalana, omeo ny malahelo sy